La 4G Batelma vous présente Nivava. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Manulchanao ni fampalalambavao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manulchanao ni fampalalambavao. Bonjour. Manulchanao ni fampalalambavao. Nametraka ny vaty fehizoro fanomboana ny asa voarapida mampifandray ny seranantsambon'ny Tomasina sy ny lalam-pirenena faharoa ny filohan'ny Repoblika Androany. Mirefy maheriny 6 kilometatra ity lalana amboarina ity ao anatin'ny 4 volana. Tetikasa izay tanterahany eo anivon'ny MHTP sy ny gouvernement sinoa. Fitsaram-bahoaka tany Maroantsetra tafiakatra 12 ny trano mpitandron'ny filaminana nidoran'ny fokon'olona any an-toerana. Olona ray hafa ny nambony any, nidina any an-toerana ny Premier Ministre sy ny ministry ny filaminam-bahoaka nijery ny any fotony. Maresaka iresa-pirenena nitsarovana nanomboka Androany ny 520 taona nisian'ny famonoana tao Rwanda. Maheriny 7 hetsy ny namony any tamin'izany. Maro anisa tamin'izany ny Tutsi. Nadidin'ireo avy. Fanaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika amin'Asanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia nametraka ny vaty fehizoro ny fanombohan'ny asa voarapida izay mampifandray ny seranantsambon'ny Tomasina sy ny lalam-pirenena faharoa ny filohan'ny Repoblika Androany tamin'ity androany ity. Mirefy maheriny 6 kilometatra ity lalana ity aramboarina ao anatin'ny 14 volana. Tetikasa izay tanterahany eo eo anivon'ny MHTP sy ny gouvernement sinoa. Miantarandriana ivo. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny vina IEM totosa androany ny fametrahana ny vato fehizoro ho an'ny tetikasa voarapida izay lalàna mampifandray ny seranantsambon'ny Toamasina sy ny lalam-pirenena faharoa anatin'ny 14 volana no mamitany ity fotodrafitrasa tonsain'ny gouvernement malagasy ity amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana tany ny toeram-ponenina sy ny asa vaventy. 6 kilometatra mahery eo ny halavany. 20 metatra ny sakany ary lalana efatra ny pidana ka ahitana lalana roa mandeha makatỳ amin'ny seranantsambo ary lalana roa ihany koa miverina makany amin'ny lalam-pirenena faharoa. Mizara roa ny asa ho atao hoe fanalebiazana ny sakan'ny lalana izay fahitantsika teo aloha na ny lalam-pirenena faharoa bis eo amin'ny 2 kilometatra sy tapany eo. Sy famoronana tetezana ho fanampiny izay efa misy ao an-toerana. Ary avy eo dia ny ampiny dia lalana vaovao manamorona ny moro-dranomasina mandrapatonga dia amin'ny seranantsambo miaraka ny fanamboarana ny atao teny français hoe échangeur ahafahana miditra eo amin'ny tanàna ny Toamasina. Fandray amin'ny tetikasa fanatsarana ny seranantsambon'ny Toamasina sy ny fanatsarana ny lalana eto Toamasina araka ny velirano nataon'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny vahoaka malagasy izao fanamboarana izao. Fiaraha-miasa amin'ny gouvernement sinoa kosa no entina natanterahany ity voarapida ity. Fanomboana ihany ny androany tetikasa maro fanatsarana ny Toamasina no atao anatin'ny taona vitsy araka ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Efa vitatsika ny plan zany fa mbola hoasantsika tsara kokoa hoasintsika jedo tsara indrindra miaraka amin'ny mozika mandina anenina sasany amin'ny sasany amin'ny vary sasany karapatomany amin'ny simy dia le jedo ataontsika eo manaraka anina
zany ohatrany any a Dubai io. Dia miteny iray aho hoe ohatrany any a Dubai dia miteny iray sasany hoe tsy ho vitsy zany teny ranareo fa zay teny tsy maintsy taiko eto toy ihany koa ny fanamboaran-dalana eto Toamasina. Ny iray volana lasa zay dia nandeha niara-tary amin'ny hôpitaly be mivoaka tary amin'ny 500 any izay lalana potra makany amin'ny aéroport. Littoral Nord ny anaran'izy iny na ny boulevard Ratsilao. Efa tamin'ny 1989 no tonga iny lalana iny nifohan'ny cyclone. Zay raha dapa amin'izay ka mandrasiteny soa. Fotoana tiarina dia mijoro eto aminareo ny fototanao izay tianareo anarajoetina milaza aminareo fa ao amboanina ny Littoral Nord iny boulevard Ratsilao tokorakotra. Tanjona raha ny fanazavana ny ampanarahana ny fenitra ny lalana aty amin'ny faritra Atsinanana. Minisitra maro ankilany no tonga nanatrika izao fanamarihana ny fiantombohan'ny asa teto Toamasina izao. Fatohin'ny raharaha fitsaram-bahoaka tany Maranotsetra tafiakatra 13 ireo trano mpitandro filaminana nitoran'ny fokon'olona. Olona iray hafa namony any nidina any an-toeran'ny Prime Ministra sy ministry ny filaminam-bahoaka nijeriny zava-misy Fezo Rafaly. Taorian'ny trangana fitsaram-bahoaka niseho tany Maranotsetra omaly nanainga teto Antananarivo ny maraina teo ny ministra ny filaminam-bahoaka sy ny Prime Ministra lehiben'ny governemanta hijery ifotony ity raharaha ity. Tsy maintsy ho tanterahana ny fanadihadiana raha ny fanazavana. Tsy mbola afaka namoaka vaovao ofisialy kosa ny teo anivon'ny polisy-pirenena raha nanontaniany ny mpanao gazety. Raha iverenana ny zavan-tranga omaly, tovolahy iray mpianatra ny voalaza fa nisy nitoroka nentina tao amin'ny biraon'ny polisy tany an-toerana ny zoma teo. Maty ity tovolahy ity omaly sabotsy ary nahitana naratra ny vatany raha ny vaovao avy any an-toerana trano. Ireo havany nefa nilaza fa olona salama tsara no niala teo amin'izy ireo. Nitroatra manoloan'ity tranga ity ireo fianakaviana sy ny mpiara-mianatra ary ny mponina manodidina ka niatrana manoloana ny biraon'ny polisy. Nisy ny fifandonana. Olona iray hafa ihany koa no voalaza fa maty raha ny angom-baovao avy any an-toerana. Hatramin'ny iray ora sasany maraina teo, 17 ireo tranona polisy may no toran'ny fokon'olona. Fanadihadiana lalina amin'ny raharaha ity no notakian'ireo fianakaviana sy ny manodidina ilay tovolahy izay namony ainy, saingy izao nitarika fitsaram-bahoaka izao. Andrasana hatrany toy ny raharaha ity izay ho taterina aminao rahampitso eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manodidina ny 5 isan'andro. Ireo fitarainana voarain'ny fitoerana iray eto Andrenivohitra mandray fitarainan'ny reom-ponina. Mitana larana voalohany amin'izany ny herisetra ao an-tokantrano mianjady amin'ny vehivavy amin'ny ankapobeny. Fezo Rafaly hatrany. Mihaino ny fitarainan'ny olona manoro lalana amin'ireo dingana tokony arahana, mampafantatra ny lalàna sy ny zon'olombelona. Ireo no anisan'ny sahan'asan'ny ivitoerana, andraisana sy hainoana ireo olona manana orana manokana na ny centre d'écoute. Ho an'ny ivitoerana iray nanaovana fanadihadiana, manodidina ny 5 isan'andro ny fitarainana voaray. Ny olona tonga eto zany dia farafahakeliny 5 isan'andro. Tsy voatery juriste avokoa fa misy karazany be da be, misy mpandrarahara sosialy, misy ankizy manomana ny lisansiny amin'ny droit na mémoire nanao écoute conseil dia miorienté fa miparandra ara sosialy kosa miaccompagner anazy raha ilainy izy izany hiatrika tribunal zany, raha ilainy izy anoratra ametraka plainte zay fotsiny nge dia efa zava-dehibe. Maro ireo vehivavy tsy mahay manoratra na amin'ny fangalana grosy mivoaka ny grosy amin'ny teny frantsay dia manampy azy zay zany hoe zao no dikan'ity. Ny herisetra eo anivon'ny tokantrano no maro amin'ireo fitarainana voaray raha ny fanazavana trano. Anisan'ny sakana tsy mahafoana izay herisetra izay ankilany ny tsy fahafantarana ny zo sy ny lesiko amin'ny fanabeazana. Mbola misy le hoe ny vehivavy fanaka malemy dia matetika zany lehilahy manana izay toe-tsaina izay dia eo koa tena tsy fahafantarana zo. Betsaka ny olona indrindrindra ny vehivavy ihany koa tsy mahafantatra hoe inona ny tena zoany. Dia tena hoe tsara hiadivana amin'izay dia resaka tsy misy ankoatra ny resaka hoe sensibilisation dia renforcena ihany koa ny resaka éducation civique eto Madagasikara. Dia tena tsara mihitsy ny hoe any amin'ireny école ireny, école primaire, ny EPP sy ny tariny dia averina ilay système éducatif mahakasika ny éducation civique.
fa zay no tena hoe vaolana amin'ny resaka hoe ady amin'ny herisetra ihany koa. Ankoatra ny herisetra eo anivon'ny tokantrano, andraisana fitarainana betsaka ihany koa ny mikasika ny fandroahana amin'ny toeram-piasana tahaka ny zava-mitranga amin'ny orinasa afakaba misehatra eto amintsika. Ankilany, tsy tokony hianina amin'ny fanoroana ny olona ny lalàna misy fotsiny ihany, ny mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona na ny fanazavana. Ilaina ihany koa ny fanampiana amin'ny lafiny maha olona, indrindra ho an'ireo niara-ny herisetra. Antom-pisiany ny tetikasa ny volavolain'ny ivotoerana akaty Madagasikara, anomezana fiofanana sy sehatra asa hamelomantena ho an'ireo vehivavy niara-ny herisetra sy ny mila raharaha tao amin'izy ireo. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika mahakasika ny areti-tsofina eto Madagasikara. Fa eo ihany koa ny manodidina ny chocolat ikolokoloana endrika amam-bika sy volo. Rehefa avy eo ary. Je suis en poudre à notre sachet, t'as riche en vitamine C. Bonjour, 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 mon patazaka, j'aime souka samba samba cha. Bonjour, bonjour Nariwe. Bonjour, bonjour. Marukaraz na gu amnas, saralota zamyan amnas. Jutika diabète. Bonjour. Voiture connectée. Wi-Fi disponible dans tout l'habitacle, jusqu'à 20 utilisateurs détectés. Avec la Wingle by Telma. Rendez-vous en Telma Shop. Le réseau 4G numéro 1 vraiment partout à Madagascar, c'est Telma. We love chocolate. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia. Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandra laila miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. De Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'église l'ont appris et n'ont rien fait. On n'a jamais mobilisé de ressources d'investigation à long terme sur cette affaire. Non, jamais. Et c'est le genre de choses que votre équipe ferait? Spotlight. L'église jettera toutes ses forces dans la bataille. J'aurais besoin d'informations complémentaires. Je ne veux aucune trace de cet entretien. Pas de notes, rien. D'après nos infos, vous avez négocié plusieurs affaires avec l'église. Je suis tenu au secret. Pour un petit garçon pauvre qui grandit à Boston, quand un prêtre fait attention à vous, c'est pas rien. C'est difficile de dire non à Dieu. Ils tenteront de faire taire tous ceux qui parlent. Laissez-moi tranquille, nom de Dieu! 6% passent à l'acte. 6%, ça fait 90 prêtres. Si on avait autant de ces enfoirés, vous pensez bien que ça se saurait? Peut-être que ça se sait. Tu vas me donner les noms des prêtres et ceux de leurs victimes. J'espère que tout ceci peut rester entre nous le temps qu'on se mette au diapason. C'est pour ça qu'on est là, on doit se mettre au diapason. On a le choix entre 2 sujets. Un sur la perversité du clergé, un autre sur une bande d'avocats qui transforme des viols sur mineurs en un juteux fonds de commerce. Lequel de ces 2 papiers tu veux qu'on sorte? Parce qu'on en sortira un. Araka ny hitantsika teo iny spotlight izay indray no horonan tsara raha tsika anio alina eto amin'ny Cool TV.
Fa ny anoisantsika ny vaovao dia fifanampiana eo amin'ny samy olombelona. Antoka iray mampirindra ny fiarahamonina malagasy izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zary lasa niova ny endriky ny teny hoe manampy. Michela Narjon. Firindran'ny fiarahamonina miankina indrindra amin'ny toetry ny olona miaina ao anatin'izany. Fifanampiana eo amin'ny samy mpiarabelona toetra iray isan'ny mampiavaka ny malagasy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia niova ny endriky ny teny hoe manampy. Ilaina ny fahafantarana raha ny fanazavana fa tsy tokony onona amin'ny fanampin'ny hafa foana ny olona iray. Ilay fifanampiana moa izany dia manampy ny mpiarabelona izay tratry ny voiny. Zava-dehibe manome hery amin'ireo le olona sahirana ianao hoe amin'ny fanampy aminy sady mampianatra azy koa hoe tsy tokony ampiana foana. Azonareo tsy misy hoe tokony ampiana foana fa tsy maintsy miezaka ny tsirairay manampy. Ka le fifanampiana mantsy afangaron'ny olona foana ohatrany hoe anampy foana zany ianao. Fa fifanampiana entre solidarité, za manampy dia ianao ampiana koa tokony manampy. Izy raha manampy olona nge ianao tsy tokony manampy fotsiny amin'izao fa mitaizaran-tsaina koa. Amin'ny ankapobeny dia ny fitaizana no mamaritra ny toetry ny olombelona iray. Ilaina ny fanabeazana mba tsy hampiankina ny olona iray amin'ny fanampin'ny olona sasany fotsiny ihany. Tena tsy mety mihitsy fa tokony miezaka amin'ny tenany aloha. Rehefa miezaka amin'ny tena tsika rehefa aveo zay vao mangataka any amin'ny olona izay zavatra kely tsy vita fa tsika koa mantsy ndrainge ohatra miandro mangataka foana toetsaina miankina amin'ny fitaizana. Satria tsika efa nitaizaina ny angataka foana dia lasa mbola ohatrany hoe mangataka foana zany fa miankina amin'ny toetsain'ilay olona tsirairay. Beazina mila fanabeazana mila. Ratsahivina dia isan'ny nampiavaka ny malagasy ny fitandrovana, ny fihavanana sy ny fifanampiana. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mandona ny rivotra entin'ny fanatotoroana sy ny fahasarotan'ny fiainana. Manjavona tsikelikely izay fomba mampanao izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fahatratra 2 miliara ny isan'ny olona marary sofina maneran-tany hatramin'ny taona 2024 raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny firenena tsirairay avy. Mbola olana nefa eto Madagasikara mbola fanamavana ny olona izany hoe areti-tsofina izany. Mampiona Rakotorso. Ahina iban-toerana eo amin'ny sehatra maneran-tany ny areti-tsofina vokatry ny fivoarana misy ankehitriny izay misy fiantraikany mivantana amin'ny taovam-pandrenesana. Ilaina araka izany ny fandraisana andraikitry ny firenena tsirairay ho fanenany io tarehimarika raha ny fanazavana azo. Lasa io no voalohany isa eraky ny fiarahamonina dia olona tsy mandray tsara daholo. Vokatry ny fanotroana misy amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny lafin'ny tabataba. Ny orinasa rehetra dia mitabataba. Noho izany ny mpiasan'ny orinasa rehetra dia ho marenina daholo. Ny fanafody ampiasaintsika dia betsaka fanafody mety tsy ho zakany sofina. Ny fiainana ankehitriny dia fiainana miaraka amin'ny écouteur sy ny haut-parleur. Nefa reny dia ampiana ny fandranesana daholo. Dia hitandrovana ny tsy tombon'ireo olona reo voan'izay no antony miandrapetrahana ny tetikady isam-pirenena aty mba tsy roso loatra. Raha ilaza ohatra amintsika fotsiny zao dia farany teo tamin'ny volana febroary dia nisy ny fihaonan'ny OMS to Genève miaraka amin'ireo orinasa mpanamboatra telefônina rehetrarehetra goavana eran-tany ka nerandra reo fanaiky tao fa asiana fetrany farany mafy ny telefônina hoe hatreto mifetra farany tsy haniva sofina. Olana eto Madagasikara nefa ny fanamavana ny olona indrindra fa ny ray aman-dreny ity aretina ity. Raha ny areti-tsofina aloha ny resahana dia be dehibe ny antony hoantsika eto Madagasikara be dehibe ireo aretina izay miteraka tsy mitarika amin'ny tsy faharenesana. Ao ny ataontsika hoe tsy tonga andronoana izay tena anisany mibahatoerana tokoa amin'ny tsy mitarika amin'ny tsy fandrenesana satria ohatran'ny amavan'ny ray aman-dreny ilay izy dia tsabotsaboiny amin'ny izay ahaizany azy eo na tsabony amin'izay fanafody atorotoron'ny olona fa tokony avy hatrany dia manatona ny tompo-pahasalamana zany ny ray aman-dreny raha vao remisy an'ireny voakanany ireny ny sofin'ny ankizy. Ankoatra izay, olana ihany koa ny tsy fampia ny manam-pahaizana mpitsabo ny areti-tsofina eto Madagasikara raha oharina amin'ny fenitra maneran-tany raha ny fanazavana azo hatrany. Efa misy eto Madagasikara saingy mbola vitsy ireo mampiasa ny chocolat ikolokoloana endrika amam-bika sy volo. Lafo ihany koa ny vidin'ny akora ampiasaina raha ny fanadihadiana natao. Fizora Valy.
Ankoatra ny mahasakafihinana azy araka ny fahafantarany be sy ny maro, vokatra iray azo hikolona ny endrika amam-bika sy ny taovolo ny chocolat. Lafo amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana ireo akora ahazoana ny vokatra ampiasainy. Efa misy ireo manjifa sy mikarakara endrika miroso amin'izany eto amintsika, saingy mbola vitsy. Mitarika any amin'ny filaminan-tsaina ihany koa ny fanaovana izany raha ny fanazavana azo. Eo ampanaovana le masaka chocolat ianao mahay fofona chocolat tsara dia misy effet any amin'ny resaka moraly iny tony tsara ianao rehefa avy eo. Le chocolat zany manana vertu ho an'ny hoditra dia ny amin'indray mitoraka izy ho an'ny tarehy ho an'ny volo dia ho an'ny vatana iray manontolo moa zany. Dia akoatran'le hoe manana pouvoir vertu antioxydant izy sady hydratant. Raha ny ampiasainay fangaro zavatra kely izy fa zavatra naturel daholo. Beurre de cacao dia cacao pur. Fa ireo zavatra ireo tsy mora dia izay mampatonga le somary lafolafo. Ankoatra izay, ilana ny fahafantarana ny kalitaon'ny volo sy ny hoditra ny fampiasana ny vokatra vita amin'ny chocolat sy ny beurre de cacao. Raha ny tokony ho izy tarehan'olona rehetrarehetra fa kosa ny tena tsara tarehan'olona ataontsika hoe peau sèche dia peau normale satria ny beurre de cacao somary amin'ny maha-beurre azy dia somary menaka zany le izy. Chocolat manodidina 5,000 ariary no ampy ho an'ny tarehy iray raha te hikozana hanadio endrika amin'ny alalan'ny chocolat. Mifangaro akora hafa kosa izany ho an'ny volo sy ny vatana. Ankoatr'izay, mety ho an'ny fahasalaman'ny fo ary manamafy ny fitadidiana sy ny fifantohana ihany koa ny chocolat. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia notsarovana nanomboka androany ny faha 20 taona. Nisy ny famonoana atao Rwanda mahery ny valo tsy namony aina tamin'izany ary maro nisy tamin'ireo dia nitotsy fanadina. 20 taona lasa ny 7 aprily 1796 no nanomboka ny ady hatramin'ny mahatsiravina tao Rwanda. Fifamonoana teo anelanelan'ny volana aprily sy jolay 1796 ary mahery ny valo tsy ireo maty tamin'izany hoy ny ONU ary ny totsiny tena maro anisa. Nisokatra androany alahady ny fahatsiarovana ireo namony ainy ary nanomboka androany ihany koa ny andro fisaonana 100 andro nataon'ny fitondram-panjakana. Ny filoha Rwandais Paul Kagame no nanokatra izany. Tamin'izany no nanambarany fa efa miverina fianakaviana Rwanda ankehitriny. Raha tsy ahivana ny 9 aprily 1796 lavon'ny misily ny fiaramanidina nitondra ny filoham-pirenena Rwandais Hutu Juvenal Agarimana ho an'ny fitondrana ny Tutsi Front Patriotique izay ny filoha ankehitriny Paul Kagame no mpitarika azy ireo no nendrikendrehana ho navandoza ary mitady valifatsy ny Hutu. Tamin'izany nataon'ny Hutu farany ny Tutsi sy ny Hutu modéré ka anetsiny ireo nitsopinenana. Nahazo alalana avy amin'ny ONU ny tafika Frantsay ampandritany ny faran'ny volana Jona 1796 nanao ny opération turquoise, opération Izeratsy teo masin'ny Rwandais satria akaiky ny fitondrana Hutu ny Frantsay tamin'izany ary voalaza fa isan'ireo namporisika nisy ady hatrano. Ny fiandohan'ny volana Jolay 1796 azon'ny Front Patriotique Kigali renivohitra. 20 taona aty aoriana isan'ny firenena manana maha izy azy Rwanda ary isan'ny firenena fitaratra ihany koa aty Afrika. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany soa fa tsara atao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao.
nareo e efa va bonjour maro karazana go aminazy tsara loatra zamiala aminazy zitsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.